Mila tosika ara-tsaina ireo mpitsabo, hoy ny Dr Eric Andrianasolo, filohan'ny Olafitry mpitsabo eto Madagasikara nandritra ny tafatafa nataony niaraka tamin'ny mpanao gazety androany. Fanatinana tsy tiana mba eritseretana izany hoe olona miatrika coronavirus ao anatin'ny servisiny isan'andro zany. Na tsy matahotra izy fa dokotera tsy matahotra izy ny tenany, fa mba matahotra kosa izy nitondra n'iny aretin'iny mody anay fianakaviana. Noho izany zany dia miran'izay fanohanana zay mihitsy psychologique zay ny olona rehetra fa tsy dia hoe ny dokotera rehetra. Voalaza fa mahatsiaro kivy ireo mpitsabo ao Toamasina noho ny antony samihafa. Taoriana fahafatesana mpitsabo iray tao amin'ny hopitaly manara-penitra Morafeno mantsy dia manao antso avy tamin'ny fanjakana ny lehiben'ny syndicat ny mpitsabo eto Madagasikara ny dokotera Berra 900 ny mba iarovana toy ny anak'Andriamaso ny ain'ireo mpiasa eo anivon'ny sehatra ara-pahasalamana satria mety hitarika fienany ny rispohana anan'izy ireny izany. Nandritra ny fidinan'ny filohan'ny Rajoelina tany Atsinanana dia nanambara ny tena ny fahavondrona ao Toamasina ny ezaka rehetra entina ifehezana ny COVID-19. Nampiana ireo fitaovana entina hiatrehana ity fahavalo tsy hita maso ity toy ny EPI, ny CVO, ny fiara tsy mataho-dalana. Ny mpitsabo ihany koa dia nampiana 720 ny isany. Io tosika ara-tsaina io dia omena ireo mpitsabo ao Toamasina ho hiatrany ny filohan'ny Olafitry mpitsabo eto Madagasikara. Efa namaly angamba filoham-pirenena amin'ireny ekipa makany Toamasina ireny, ireny mpitsabo ireny, misy olona tena vanana manokana amin'ny resaka fanampiana soutien psychologique angambany. Tsika rehetra, olombelona rehetra mety misy fotoana rehefa mafimafy le sedra dia somary ohatran'ny kivikivy ihany. Zay kosa tsy miambo hoe dokotera dia tsotratran'izany fahakiviana zany. Tokony amin'ity herinandro ity zany zay hanao conférence indray, hanao fivoriana amin'ny internet zany miaraka amin'ny Toamasina, miaraka amina psychologue, miaraka amin'ny psychologue maromaro zany dia afaka mifampiresaka, afaka mba mifanohana fa ny hevitra.